Solf Olivier nanorina ny orinasa kelinay mivady tamin'ny taona 2005 nampitondrainay manarana hoe société nasaina. Tamin'izany fotoana izany zahay dia mbola produit anankiroa monja no nataony mivady. Nentina teny amin'ny épicerie izy ireo dia 30 kilos par semaine ny vokatra naterinay tamin'izany. Nandeha fotoana dia nieritreritry zahay hoe ny olana miseho amin'ny handicapé ohatranay dia tsy raisin'ny orinasa eny amin'ny orinasa na manana fahaizana raha mety hoe misy ihany fa kelikely dia nanokatra izay ny antony nanokafanay ilay orinasанay dia ny antony ny olana ihany koa ny antony hanaovanay an'ilay izy dia hoe inona moa no tsy hanaovanay an'ilay musical fa manao formation dia mahavita an'ilay izy moa ny malaza ihany koa hoe ny malagasy tsy mahavita zavatra tsara dia miezaka izahay hoe nanao an'ilay izy. Tao anatin'izany koa zahay dia tratran'ny fisolokiana satria rehefa nandefa zahay dia mahita tsy haiko na mahita fahasembananay dia solokina olo zahay tao anatin'izany. Ny solution hitanay nefany dia zao hoe BDB ny handicapé mitovy aminay madama zao efa manampy anay ihany koa ankasitraka indrindra dia BDB ny handicapé mitovy aminay regny tena zao mangatangataka soatr'izany dia nanao izahay hoe mampanao formation andreo fikambanana miaraka aminay dia rehefa nampanao formation zahay dia 4 ny handicapé nampianarinay tao anatin'izany taty aoriana nefany dia ny tombo ny asa araka izany noho ny tombo ny asanay dia nandeha fandray zahay miala andarana zany zareo ny sasany fa ny sasany mbola tao ihany dia tsy maintsy mifenonana ny olona ny asa tao anatin'izay satria ny tombony commande dia nandefa any amin'ny grande surface zahay kehitriny mandefa amin'ny station service rehetrarehetra ny province saingy tsy ampy ny vola entinay manao an'izany tonga ny commande any province tsy vitanay ilay izy dia mieritreritra zahay hoe mila financement 40 millions d'ariary entinay ampitomboana ny asa ao anay satria sembana ny ankamaroan'ny ankizy miasa ao aminay izay raha teo mpitantana fikambanana sembana dia mieritreritra zahay hoe ampitombo bebe kokoa ny commande izay eo anatranay no vitanay koa ilay commande izay alefany zareo ankasitraka tokoa.